Gendarmerie moa dia mazava ho azy fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny 10 alina. Raha resaka hoe ny andraikitra sy ny hiraka tokony hampanaovina zany aloha amin'ny lafiny iray dia ny gendarmerie dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary hiaro ny androm-panjakana. Misy gendarme vehivavy atao amin'ny gendarmerie nanomboka tamin'ny 2020 tao amin'ny 69 ny gendarme zany nisian'izy izay. Dia raha nisy zany zao raha niresaka ny gendarme efa am-perinasa dia mitotaly 750 ny gendary tsotra. Dia raha ny manamboninahitra lefitra vehivavy indray zany dia misy 9. Raha ny manamboninahitra dia 420. Ny raha resika zany ny salanisa eo amin'izay raha mihoatra amin'ny isa ankapobeny atao amin'ny gendarmerie da manome 4,8 isan-jato. Ny fiofanana ato amin'ny sekolin'ny gendarmerie pirenena eto Ambositra dia mizara roa lehibe amin'ny ankapobeny. Ao ny atao hoe formation militaire, izany hoe fanofanana ireo zatovolahy sy zatovovavy izay mbola civil avadika ho miaramila amin'ny voalohany. Manaraka azy ao ny atao hoe formation professionnelle. Ao indray zany no ampianarana an'ireo ankizy ireo ho lasa ho zandary, izany hoe ahay ny asan'ny zandary izay mahatonga ny sekoly ato hoe mpanofana ho zandary mpianatra raha. Tsika amin'izao fotoana zao dia efa aty amin'ny 74e cours ny mpianatra élève gendarme ato zany. Dia ny mpianatra ato aminay zany amin'izao fotoana zao dia misy 12 ny vehivavy. Année 2012, 13 février 2012, zahay no niditra élève gendarme teny Ambositra. Zahay no gendarme féminin première promotion tao anatin'ny 69e cours de formation élève gendarme. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia nisy manamboninahitra vehivavy anankiray izy no gendarme vehivavy voalohany. Manamboninahitra izy ao amin'ny any Antsirabe izy zao officier adjoint ny commandant groupement any Antsirabe, ny capitaine ny gradiny amin'izao fotoana izao. Tamin'ny voalohany aloha zany ohatra ny any amin'ny sehatra rehetra any araka fijerentsika malagasy moa zany vehivavy zany dia hafa ny fandikatsika azy, mifanaka malemy, tsy tokony anao zavatra mafy sy ny karazany. Nefa kosa rehefa niditra ny vehivavy reo raha ohatra ny tany Ambositra fotsiny dia sahako milaza aminareo fa misy ny vehivavy mihoatra lavitra ny fahaizany na ara-batany zany na ara-tsaina zay ataon'ny lehilahy. Misy ny vehivavy zao nivoaka izy no major ny promotion. Misy ny vehivavy eny amin'ny fanaovana 8 km izy ny voalohany nefa misy firiny ao. Ary ny zavatra maniantsika koa tsy misy mihitsy zany karazana fanavahana ny hoe vehivavy sy lehilahy rehefa any amin'ny fanofanana fa zay ataon'ny lehilahy rehetra any zay programa tokony ataony any dia ataon'ny vehivavy. Ny fiofanana omenan'izy ireo dia mitovy, tsisy hoe avana hoe ty fiofanana omenan'ny vehivavy ty fiofanana omenan'ny lehilahy, fa mitovy ny fiofanana omena azy zany amin'ny lafiny rehetrarehetra io. Ilay fiteny hoe misy lehilahy sy vehivavy no tsy mitombina satria ny asa atao amin'ny gendarmerie dia tsotra be, fanompona tanindrazana dia fampiarana ny lalàna. Dikan'izay amiko manokana tsy tokony hipetraka koa ilay hoe vehivavy izy na lehilahy, fa afaka manao an'izay fanompona tanindrazana izay foana na lahy na vavy. Ny eo amin'ny nivon'ny sekoly dia miezaka foana hatrany ny cadre mba hampitovy an'izany fitesana izany satria
rehefa tafavoaka ny sekoly ato ireo mpianatra ireo dia tsy maintsy mitovy ny zavatra iainan'izy ireo na ny eo amin'ny fanenjehana ny jiolahina ny dahalo sy ny sisa dia tsy maintsy ampitoviana koa zany ny fitaizanan'izy ireo ato amin'ny sekoly. Ianao zany a mila mba misy tanjaka zany ianao dia mba manana to amina resaka mila intelligence kely zany le izy fa vitan'ny vehivavy toanay zao mahavitan'ny vitan'ny lehilahy. Resaka ara-barabata na ara-pahasalamana izay no mety tsy mahasamihafa kely zany. Ohatra hoe ampanaovina 8 kilomètre ohatra ny mpianatra ato dia mazava ho azy moa zany tsy maintsy ho ny lehilahy no tonga aloha fa tokony hoe zany amin'le tanjaka zany dia mitovy ihany le 8 kilomètre ny atao fa eo amin'le resaka hoe temps zany mijerena hoe manomboka eto zany ny note ny vehivavy raha mahazo temps ohatran'izao zany vehivavy dia efa mahazo note ohatran'izao amin'le chronomètre ary tena misy lehilahy resin'ny vehivavy atao hoe maro aza ny resin'ny vehivavy amin'izay lafiny zay. Misy aza ny lehilahy sasany mbola resinay na amin'ny hazakazaka dia mbola misy lehilahy resinay amin'ny hazakazaka dia ohatran'izay na resaka fianarana koa amin'ny écrit dia mbola be dia be ny lehilahy resinay amin'ny écrit. Mitovy daholo ny traitement ny lahy sy ny vavy tsisy anavahana hoe ndana vehivavy mitokana fa tsy zakanareo ty. Miezaka zany ny vehivavy mba araka ny zavatra vitan'ny lehilahy fa raha ohatra hoe eo amin'ny formation militaire na ohatra ny eo amin'ny baillotage na ohatran'izany tsisy fanavahana ny lehilahy sy vehivavy izay ataon'ny lehilahy dia ataon'ny vehivavy. Zay ko moa aty amin'ny niveau central aty dia miezaka foana mampatsiaro ny rehetra fa gendarme ohatra ny gendarme daholo ireo fa tsy misy resaka fanavahana amin'izy zay. Nandritra ny formation tsisy hoe resaka hoe naratra na hoe narary zany fa na tany amin'ny gna zany na tany amin'ny akmila na taona rehetra zany dia vita soamantsara. Resaka fanaovana famitonana, fanaovana angona vaovao, mety mandeha ny fisavana fiara ny an-dalana eny resaka hoe fampiasana azy amin'ny resaka hoe mety ampidi-doza aloha zany mbola mieritreritra zay io hoe ahoana ny fomba fanaovana an'izy zay. Le fiovana hoe nampiditra vehivavy ny gendarmerie. Izy vehivavy zany manana ny anjara andraikitrany koa zany izy amin'ny fanatsarana ny atao anatin'ny gendarmerie zany. Ary efa maro zany ny vehivavy officier eto Madagasikara izay avy nivoaka tamin'ny école ato ohatra tamin'ity école ty mandalo any amin'ny akademia ary mahatonga zany efa navita ny akademia zany dia efa manana andraikitra manokana koa zany amin'ny fanatsarana tsy le hoe hanatanteraka fotsiny zany fa efa manomboka hoe mijery koa ahoana ny fomba hoentina hanatsarana nyty gendarmerie ty amin'ny maha officier azy ireo zany. Zany hoe ny asanay ato dia mandrindra ny fampianarana atao amin'ny sekolin'ny gendarmerie manova mampivoatra an'ilay fampianarana mijery an'ilay fivoaran'ny fampianarana atao amin'ny sekolin'ny gendarmerie pirenena dia miaraka amin'izay
manao mise à jour ny documentation rehetra. Nanomboka ny taona 2010 nanomboka ny lomano tao anatin'izany hoe tontolo miaramila zany. Nanomboana azy ny tany amin'ny akademia miaramila. Niditra amin'ny taona 2010 herintaona satria tamin'ilay formation spéciale zany no nisy anay. Dia nanao fiofanana herintaona ihany koa tany amin'ny ny école de gendarmerie nationale eny tany Moramanga. Les formations natao tany tena formation purement hoe gendarmerie. Talohan'ny nanaovana an'ilay tany Moramanga dia efa niasa moa zahay zany niandry an'ilay fidirana tany Moramanga dia niasa mitondra mpianatra tany Ambositra. Dia zay 69e promotion zay nisy vehivavy voalohany. Dia ny manaraka an'izay ny 2010 ny 70e promotion. Ireo anankiroa ireo zany no nanisan'ny nediko tany Ambositra. Dia rehefa niasa dia ny toerana nisy voalohany moa zany tamin'ny asa natao tany section de recherche tao Tananarivo. Dia rehefa vita izay dia affecté tany compagnie tany Antananarivo. Tamin'ny 2018 tamin'ny herintaona zany nisy ihany koa fandraisana gradé. Dia misy concours na gradé. Dia io mpianatra gendarme vehivavy voalohany le mpianatra sous-officier zany. Zareo no afaka manao an'io concours na BP1 io na hoe brevet professionnel numéro 1. Dia nisy telo vavy ry zareo tamin'izay fotoana izay. Dia tany Moramanga moa ny fiofanana. Eto amin'ity toeram-piofanana ity zany no toeram-piofanana fandraisana ny manamboninahitra izay vao miditra ato amin'ny gendarmerie. Indrindra zany ny manamboninahitra izay mivoaka avy any amin'ny akademia miaramila-pirenena any Antsirabe. Izy ireo zany rehefa lasa gendarme dia raisina aloha eto amin'ity toeram-piofanana centre de spécialisation des officiers ity. Ny tanjona dia mba ahafahana mameno ny fahalalana ray miaramila izay ananan'izy ireo tany amin'ny akademia militaire dia ampiana izay ilainy ato amin'ny asan'ny gendarmerie. Ny fianarana ataon'ny mpianatra ato moa zany nareo mpifanareo dia fiofanana mahakasika ny asan'ny gendarmerie dia eo ihany koa ny fiofanana akoatran'ny asan'ny gendarmerie zany hoe formation diverse mianatra ny resaka culture générale, ny informatique, ny français, eo ihany koa ny fianarana mamily fiarakodia sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny mahakasika ny mpiofana vehivavy aloha dia efa hatramin'ny taona 2013 no nandray mpiofana tato amin'ity toerana ity. Ary izy ireo dia manaraka ny fiofanana mitovy amin'ny lehilahy ihany. Hatramin'izao zany dia misy 520 anisan'ireo mpianatra vehivavy manamboninahitra izay mivoaka avy amin'ny akademia lasa gendarme ka miofana amin'ity toerana ity. Misy amin'izy ireo no efa manamboninahitra miandraikitra ny asan'ny adjoint commandant de groupement, misy adjoint commandant de compagnie dia misy ihany koa alefa manampy ny personnel d'encadrement na any amin'ny sekoly ny gendarmerie Ambositra na aty amin'ny sekoly ambony ny gendarmerie aty Moramanga. Ny zavatra misy aloha hatreto dia mbola tsy dia nisy difficulté tato amin'ny centre de spécialisation des officiers ny vehivavy satria raha ny vokatra azo rehefa vita ny formation dia maharaka tsara aloha izy amin'ny fiofanana izay atao fa tsy misy hoe tsy nahazo diplôme na latsaka teo amin'ny fiofanana. Mety antony njambany aloha voalohany indrindra dia eo amin'ilay fifantenana na ny sélection izay nanaovana ny concours. Zany dia fantatra fa olona efa apta tsara no manao an'ilay formation ka zay zany no irariana mba hitohy izay zavatra satria hatreto dia mahafinaritra fa mbola tsy nana difficulté ireo vehivavy eo. Ho an'ny resaka stage zany dia mitovy daholo moa zany na lahy na vavy. Zany hoe manana opportunité foana zany vehivavy hanao stage rehetrarehetra izay misy izay afaka ataon'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy. Dia ankoatr'izay moa zany ny officier gendarme féminin zany mbola vitsy anisa par rapport amin'ny lehilahy. Zany hoe misy zany misy tombony zany afaka hisafidianan'ireo betsaka le stage zany. Dia izy ireo zany dia tsy sisy fanavahana mihitsy eo amin'ny formation fa mitovy tanteraka amin'ny activité izay ataon'ny lehilahy zavatra ataony fa misy kosa nefa ny amin'ny maha hoe vehivavy azy
dia misy mesure na atao hoe fepetra manokana angambany ohatra amin'izany ny trano fonenana dia mitokana zareo tsy miaraka matory na miaraka dortoir amin'ny lehilahy fa mitokana zay moa zany fepetra noraisina au niveau an'ny commandement zay manokana ny vehivavy ary mifanalavitra tanteraka amin'ny an'ny lehilahy dia mariko tokoa fa ny PNUD dia izay soraneto ao anatin'ny manatsara an'izany trano fonenan'ny vehivavy zany sy ireo trano fidiovana. Tamin'ny voalohany hoe andehanao miaramila dia niahoatra daholo ny fianakaviana hoe inona ny ataon'ny vehivavy ihany satria sarotra zany hoe andehanao miaramila zany dia nafenina aloha ilay izy tamin'ny voalohany fa rehefa hoe hivoaka amin'izay dia rehefa tao anatin'ilay parcours zay vao tonga saina ny fianakaviana hoe roatra nety ilay izy nety tamin'ilay izy manana morale zany hoe afahako manao an'izay dia tsy nanasarotra tamin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina izay hidirako an'izay zareo aloha nanontany ihany hoe vitanao sa tsy vitanao dia vitako io fidiran'ny vehivavy teo amin'izay sehatra hoe mahamiaramila izay dia tsy nisy nampianatra amin'ny vehivavy ahoana ny atrehana an'izay zavatra izay satria mbola tsy nisy vehivavy mihitsiny izahay deuxième promotion nisy ny vehivavy miaramila direct teto amin'ny Madagasikara fa nazokinayna izahay mbola tsy nanana an'izany hoe notion na hoe tokantrano zany satria célibataire daholo niditra nanao miaramila dia teo amin'ilay sehatra ny asa amin'izay avy eo izay vao niseho ny zavatra majinijinika hoe iza mandeha aloha ny zaza ve sa ny asa iza mandeha aloha ny asa ve sa ny vady ary ny fiarahamonina dia tsy tia fantatra an'izay hoe ianao anie manana ny asanao ary ianao manana ny voninahitra ao fa ny amin'ny fiarahamonina dia ny zavatra mipetraka hatramin'izay hoe vehivavy tsy maintsy mipetraka ao tokantrano izany hoe tsy maintsy nametraka zany izahay hoe inona ilay zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy miaraka apetraka ilay tokantrano sy ilay asa fa tsy maintsy mitady hevitra anaovana an'izay zavatra izay hoe tsy maintsy équilibrena ilay izy eo amin'ny resaka fiarahamonina aloha zany manan-danja kokoa amin'ny olona ianao satria mpitandro ny filaminana dia mametraka misy hazana zany ianao manoloana ny fiarahamonina amin'izay asanao izay manokana fotsiny aloha dia amin'ny marem-pianakaviana moa iny manaraka eo ihany fa ny tsy afangaro fotsiny zany le vehivavy gendarme miasa sy ny vehivavy gendarme any tokantrano ho anahy manokana moa zany zany hiditra tato mbola tena tsy nalala zany hoe inona zany gendarmerie zany fa tena tato mihitsiny no trandraka tsikelikely dia mahita tsikelikely an'ilay izy dia mahitako hoe inona mety inona ny tsy mety inona ny afaka ataoko inona ny tsy afaka ataoko dia ho anahy manokana zany tiako aloha zany satria nitiako ary ny tena faniriko hatramin'izay nafantarako an'ilay tato zany ny hoe hanao azany hoe territorial zany ary tena izay no tena tao andohako foana zany misy ny olona miorienté ana hoe hanao administration fa za zany rehetrrehetra hoe inona moa zany ny andehanako ka satria fianarana ataoko tsy na administration afaka nataoko tsara zany tany amin'ny civil fa tato zany ohatra ny hoe izay ny ambition hoe tena te hanao azany territorial tena hoe le hoe gendarmerie manokana ahoana le ny anina amin'izay reo zandary vehivavy reo zany dia araka le faniteneniko taty aloha reo zany dia zandary fero tsy misy fanavahana amin'ny zandary lehilahy raha ohatra ka afaka 10 taona ny zandary mpianatra-rano miakatra no mahazo an'le hoe sous-officier de carrière zany le tena efa tena asa raikitra matianina dia ohatran'izay koa ny vehivavy mitovy zany resaka ny condition ny karany galona fa tsisy mahasamihafa mihitsy zany amin'ny vehivavy amin'izao koa resaka hoe fandraisana fanaovana fiofanaka hoe andraisana mpianatra hoe ho any Moramanga zany le efa tafiditra gendarme zany ny tiako tenenina eto dia misy ny vehivavy betsaka mandray anjara dia rehefa mivoaka izy mitovy grade anany mitovy ny diplôma ananany rehefa mitovy ny formation ary mpiasa-panjakana ny raisina
amin'ny ara-dalàna reo dia mitovy arak'izay grady azony avy ato amin'ny sekoly izay koa ny karama azony zareo rehefa any an-tsehatra any. Le asa eto amin'ny gendarmerie moa zany dia mahavelona tsara anay ary io koa safidinay zany ary tianay zany le asanay dia mety tsara aminay zany le asa. Manana ambopo zany mba ho tonga tompona andraikitra hiditra lalala kokoa amin'ny asan'ny gendarmerie dia avy eo koa zany mba haka grady mba ho tonga gradé zany. Tanjona aloha zany hatreto na ho anahy na ho an'ny fampianarana atao amin'ny sekolin'ny gendarmerie pirenena na ho amin'ny hoavan'ny gendarmerie manokana dia tsy isan'izay fanavakavahana izay. Le fanavakavahana tiako tenenina eto tsy hoe omeo anazy ny zon'ny vehivavy tsy izay mihitsy fa aleo zareo hianatra n'ilay asa ohatran'ny olona rehetra mianatra n'io asa io dia ampiasao amin'ilay tokony ampiasana anazy izy. Le respect zany tsy hoe omena fotsiny sanatria ohatra ny mofo dipaina dia omena dia omena baiko hoe atsao le vehivavy dia ho atsaina le vehivavy fa rehefa tsy mametraka ny tenany koa ilay vehivavy hoe mila atsaina hoe misy hoaviny ty gendarmerie ty rehefa tsy mametraka ny tenany koa le olona mibaiko anazy hoe miaramila io fa tsy mitovy amin'ny hoe vadinao any an-trano hitaizany zanakao ny andehanana aty na hoe andeha mafatokotany andehanana aty fa anao an'ilay asan'ny gendarmerie ary asany mianatra n'ilay asan'ny gendarmerie dia tsy ho lasa lavitra mihitsy ntsika dikan'izay ireo zavatra rehetra ireo zany no tedavina hevitra mahomby mba hivoarana amin'ilay resaka fampianarana hivoarana amin'ilay resaka asan'ny gendarmerie. Ny zavatra iriko zany mba hoe hitombo hatrany hatrany zany le fisian'ny vehivavy atao anatin'ny gendarmerie hisantatra zany asa zany ary ho tratra ny tanjona hoe ho 50% zany le izy izay ny amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ny afatra angambany dia hoe zakan'ny vehivavy tsara ny zakan'ny lehilahy ohatra velona amin'izany izay za miteny eto izao fa tsy misy zavatra mafy tsy laitra n'izao toy ilay fiteny izay dia arakaraka ny finiavanao zany ny ahatafitanao amin'ny fiainana. Misy zavatra ilana antsika atao amin'ilay gendarmerie satria ao anatin'ny gendarmerie maro ny asa azo atao ato zany ary mivelatra be le izy ary tsika koa manerana Madagasikara miasa fa tsisy sakatsakana mihitsy ary manakaiky ny vahoaka tsika angamba miasa manakaiky ny vahoaka indrindra. Fanasoavana amin'ny firenena sy ny fampivoarana amin'ny firenena dia miankina amin'ny olona tsirairay avy. Raha mahatsapy ianao hoe manana tanjona amin'ny fiainana, raha mahatsapy ianao hoe manana hery dia raha mahatsapy ianao hoe afaka mbola hivoatra ny Madagasikara ny fiainana fampandritany atao Madagasikara dia aza misalasala mirotsaka an-tsehatra. Fa raha ny fampitahorana aloha sy ny ataoko hoe fanakianana sy ny teny ratsy sy ny fanambaniana vehivavy rehetra dia hatreto aloha raha ho anahy manokana tsy nahasakana anahy tsy ho tonga tamin'ny toerako ka inoko fa raha misy vehivavy afany vonana no an'izay zavatra izay dia eto ny gendarmerie andray an-tanana an'izy ireo ampianatra anazy hoe inona zavatra tokony ataony dia andray an-tanana ny hoaviny ary mino sy matoky fa raha ohatra ka amin'izao fotoana antsika no mety misy izay fanavakavahana sy fanambaniana vehivavy izay rehefa ny vehivavy no mametraka ny toerany amin'ny tokony hisy anazy dia tsy hisy tsony zany zavatra izany. Vehivavy zandary tiako ny asako ary entiko manaso ny fireneko. Ry vehivavy malagasy, milanao ny tanindrazana. Anao iaraka aminay.